Coucou, coucou là. Androany zany zay atao trano zao zay androany dia mijerijery vidéo amin'ny internet dia mipetrapetraka eto fa reraka amin'ny maso dia tsy mahazo mijery be da be. Dia io nanto milalao stylo. Dia ahoana inona ny resahana aingana jereo ato aloha e mijery lalitra indray mody fanina atao inona ty ambava inona daholo zany dia miandrameny so zay fa neny lasa efa ahoana iny zany sasa zay ato amin'ny salon indray petrapetraka fa tsy mahazo mipetrapetraka ela be raha vao mitaiza zaza koa namoa inandray zao ny ataon'ilay eo tandreo sao dia anaty maso iny ahoana foana ery le stylo Tosepitra mihitsy le Ry coucou zany lasa ray zany dia fa misy zavatra be da be koa miaraka aminy zany hoe rehefa lasa ray aman-dreny ianao ohatra dia tsy ny zavatra ilainao intsony no tena important fa zavatra ilain'ny zazakely dia ohatr'izao zao le ry zao mila stylo zao izy dia tsy maintsy mena stylo neny alaiko zany zavatra tena tiana mikidikitika zavatra amin'ny tanana dia izay zavatra hitandreo dia tiany kitihana daholo io zao izy dia hikitika tsy hoe inona zao no tena kitihana eo fa tsy haiko na resary midadasandreo falaiko io fa na misy an'ity sara midadasiny ty inona tena tiana io zany zao dia ohatr'izany rehetrarehetra zany hoe ny zavatra rehetrarehetrarehetinao hoe ho atao zany rehefa tamin'ny ianao mbola tanoranora dia misy avelively kely satria misy zazakely fa anisan'ny zavatra mahafinaritra koa zany ny manabe sy ny mitaiza dia na dia hoe samy mifanirika kely ohatra amin'ny ray aman-dreny rehefa mbola ray aman-dreny fa rehefa mitaiza dia zay dia ohatr'izay ny journée kely ny antsama farafaran'ny herinandro dia mahazo daholo nareo fa vlog kely ohatr'izay zay ato anatin'ity page ity zay zavatra somary personnel ohatr'izay nyresahana bye bye. Ahoana mbola anao ohatr'izany ilay rehefa tonga any amin'ny lycée dia atao inona zao iny